nampiseho firaisan-kina amin'ireo trabona ihany koa manerana nosy ny antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara na ny HVM ka nanolotra izay tsy rambon'ny tanana. Manana ny heviny mikasika ny fanendrenan'ny praiminisitra vaovao sy ny dingana araka ny lalàna mikasika izay ny antoko. Ho firaisan-kina amin'ireo trabona manerana nosy vokatry ny takaitra nentila rivo-dozatra eja dia nanolotra izay tsy rambon'ny tanana ny antoko hery vaovao amin'ny Madagasikara na ny HVM. Mamerina ny firaisan-kina amin'izao ona mahazo teto amin'ny firenena izao miondrika mpanajana eo amin'lohana fahoriana satria misy ny ainana fohy fantatritsika tsara zany ary misy ireo naratra misy ireo very fananana miondrika mpanajana amin'izany ny antoko HVM ary mirary tokoa raha mirary fiangonana feno ho an'ireo miaram-boina ary mba ho tsy ho ela ferany reo tratran'izany amin'izao fotoan'izao farantrana maro samihafa sy ireo raha fananana ihany koa. Ny antoko HVM dia miaraka ny fanjakana name izay tratra izay tsy rambon'ny tanana noentina fifanampiana teo amin'ny fiarahamonina era manerana nosy ary amafisina eto fa ankeo maraina dia efa manaritra an'ireny fampolaza reny zay ankeo ary zao zay dia andefa any amin'ny distrikany Bekily andefa vary ho an'ireo commune anankidimy Bekily satria manana ny tanana any koa zany ny ahitany toa zany dia lazaina ihany koa satria tsy nilazaina ankeo maraina satria tsy nandalo amin'ny PNGRC zany fa ny antoko HVM ny ratsa mangaiky any amin'ireny faritra reny no iandraikitra an'izany andefa zany eto Antananarivo andefa vary 5 tonnes sy kojakoja maro samihafa. Manana ny heviny mikasika ny fanendrena ny praiminisitra vaovao sy ny dingana araka ny lalàna mahakasika izany ny antoko HVM. Ho an'ny antoko politika HVM ny fanendrena ny général Jean Ravelonarivo ho praiminisitra dia manaraka tanteraka ny andininy fa efatra amby dimampolo ny andalalalàna amin'ny lalam-panorenana dia ny filazanany hoe ny filohan'ny republika no manendry ny praiminisitra araky ny tolotry ny antoko na vondrona antoko maro anisy ao amin'ny anteny miera-pirenena. Solombavavaoaka miisa 20 izay ao anatina antoko na vondrona antoko ao anatiny anteny miera-pirenena izay voafaritry ny sonizy anapetrany no nanolotra ny anaran'ny général Jean Ravelonarivo. Tsy mahefa kosa ny filakevim-panjakana na ny conseil d'état mikasika ity raharaha fanendrena praiminisitra ity ho iatrany ny HVM. Ny fanendrena ny praiminisitra dia ao anatin'le karazana dia taratasy izay miala amin'ny lalam-panorenana le atao hoe acte de gouvernement zay moa zany ny expression technique ny teny azy. Misy moa andehan'olona sasany teny hoe tsy acte de gouvernement zany io fa acte administratif. Ny zavatra averina fotsiny amintsika dia izao ny hoe ny acte de gouvernement na adika amin'ny teny malalaka amin'ny teny gasy hoe fanapaham-pitondram-panjakana dia ny didy izay apetraky ny amin'ity mikasika antsika ity zany dia ny hoe décret présidentiel voaka avy amin'ny constitution. Raha vao ohatra izy ka ao anatin'ireo le hoe décision raisin'ny filohan'ny république ao anatin'le pouvoir constitutionnel dia acte de gouvernement ny anaran'izay. Fanondrona fametrahana praiminisitra dia acte de gouvernement. Ny principe ny acte de gouvernement io moa zany fa principe izay nolovantsika tamin'ny efatra amin'ny ela dia tsy ny juge administratif na juge judiciaire mihitsy no afaka mahita an'io fa io zany dia tsy compétence ny conseil d'état.